fitondrana ankehitriny zao ko zany mbola mitaingina amin'ny sambogoka zareo, samoloka ka raha taraiky zany manova miala ny samoloka io de midoby io. Ino ny samoloka mbola lalam-pandrenana mbola sy mandehana amin'ny fanavoazany ny tengainanao ka izay no iangaviana ato amin'ny CRN ny atoko kitana hoe mba androsa sika zany aingana de aingana amin'ny fokonandoam-pirenena mba ialasika le samoloka mba itengainasika sambovaovao satria amizay misy zavatra vaovao avoakan'io fokonandoha io iny tengainasika mba amizay sika zany zay vao tena mandeha am'izany fanavoazana zany fa raha izao izy sambola misy an'izany ditatara zany le fanavoazana am'izao fotoana zao satria mbola sy misy iriky zany ahitany voaka malagasy fa misy koa ny fanavoazana, misy koa ny fanavoazana fanezena le mpitondra teto aloha le cadre politique sy cadre amin'ny administration taloha ny voyezika fa le mpagnano kolokolo mpandrara vavety niaraka tam'izao de mirerira io moa ira vatomanga no ezesika sy raha vatomanga rerany no mpanao kolokolo teto niaraka tamin'ny fitondrana io mbola mipetrapetraky ho azy ka raha izay sy voky voaramasonao de midoboky sambo zany ka mampalahelo fa ny cadre zany zay tonga eo de topoiny zany administration izy zay raha ny anarany zay no ezainao indretrarehetra zany sy zay ny fanavoazana dia ny fitaken'ny malagasy teo de fanavoazana ny rafitra de teto Madagasikara mba elana amin'ny rafitra zay mpanjana tany zay ny kiekieky ny hoe io rafitra ianasika io rehetra ny mpanjana tany io ka aleo elana io zay zany tokony maika ny fitondram-panjakana ty elana an'izay rafitra zay efa nahavelombolo ny déclaration tamin'ny voalohany hoe rava ny lalam-pandrenana rava zao anao zavatra tokoa ay ny verina ndray mbola mitaingina amin'io sambogoka io de zao izy tena misavoritaka io ny mampandrotra ny Burkina Faso tena modèle irazao sy an'Afrika i kapitainy mitondra ana Burkina Faso zao izy ny vita efa nitrosany amin'ny bac mondial manao lalany godo amin'ny volany manokana izy zao tena afaky zany izy satria nitapahany tadipoisy amin'ny tampanjana tany zay magnazanaka anazy de ny Fransay ny lany ny bac mondial ny FMI ny fay nitrosany de malalaky izy zao libre zay ny fanaovozany hitataovan'ny malagasy libre anazy amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena ka am'izao fotoana zao zany amla mianahana sy aiza izy tia de fa io sahady ny sasany moa zany efa manakina zay niaraka ny tonona efa niala fa manomana zavatra sahady fifidanany omanina satria efa hitondra malaky ka raha izay zany izy de tokony mampitanjika mitondra fanjakana zany mba omailo nanay moa zany tato de fa rehefa niona tamin'ny filoham-panjakana io zay de namaranay gnanay fananganana firenena ny mahamay anay zany fiovana fananganana firenena voalohany namaiky zao de tokony horavahanao ny ordonnance nataon-dramanasoa zay napiakatra ny volan'ny commune sy ny région ny sirifaritany taty ty zay nampahantsy anazy io izy zany tokony foananao haingana io ordonnance io satria ninino ataonao anovanao anao décentralisation effectif anao na anao autonomie anao na anao fédéraliste anao raha mbola sy foana io ordonnance io sisy dikana daholo zany politikenao am'zany lalam-pana fa foanaingana le ordonnance io ordonnance nataon-dramanasoa napiakatra ny vola amin'ny communal sy ny régional aty io malaky conseil des ministres seconde reka avao foana ny ordonnance zay sika na io budget apetraky am'izao sy mbola hita tara sy ny budget zay fanavoazany sy mamaha le olagny ny fitakiana
ny fampianarana io na ny santé io na ny agriculture le budget hitasika io marina negna ny santé io raha anao fanaovana zany hoe tokony ho isy dokotera daholo agny amin'ny commune agny commune district sy raha mba tokony ho isy hôpital ara-dalàna ara-fomba ka tokony ampiakarina budgetniko santé io mba misy dokotera misabana amin'ny commune fa sy nivahoaka Antananarivo nivahoaka amin'ny capitale nivahoaka amin'ny farita amin'ny renivohitra any nivahoaka malagasy mendrika ho saboina ara-dalàna io koa ny fampianarana mbola misy lakilasy ne sisy ba misy mipetraka hoe zany nefa ny lycée naparitaka eraka ny commune nefa sisy mpampianatra sisina dika raha ohatra ka ny fampianarana ny tena fotaketa dia sisy fampanjona izany daholo ny fampivoavana atao ny ziro ny rano zao sady efa mitatatata tena amboepoa hoe aiza zirona satria mitaka an'izany le olo zany ve misy budget ara-dalàna tsara any amin'ny ministère ny énergie izerevana zany rehetrarehetra zany rano sy ziro ka izany raha sy mitany mitondra-panjakana ankehitriny efa misy miasoaso tery amboepoa avereo ny Andrazoely zany efa signy tokony avereo ny Andrazoely satria ny malagasy mora manadino irasilaky hoe mora manadino hoe malagasy io zay ka zay dia mampitany any fitondram-panjakana izy rakaikiny zany satria am'izao be de be le olo sy manjary mododao ambosorotry avoleo le tena tantanikena io fa sy izery ny fanaovana retakeny malagasy. Izahay ato amin'ny Etsikamena Bandeau Rouge dia mbola manao mafy hatsana amin'ny fanohanana izao fitondrana mijoro izao. Ny antony dia tsotra, tsika rehetra io ninninona ny ampilafokely misy antsika, ninninona ny antoko politika atsika, ninninona ny finoana misy atsika, raha mbola vahoaka malagasy kosa tsisy tsy hatsapa fa nisy nanavotra isika rehetra tao anatin'ny jadona mangitsokitsoka zay nataon'ny mpitondra teo aloha. Ankehitriny anefa tsy dia tena hiresaka an'izay ao androany fa hiresaka amintsika namana rehetra zay somary manahirana hiany. Manahirana avao satria zahay mahatsapa zay ato amin'ny Etsikamena Bandeau Rouge marina fa efa nitsoka le mpitondra teo taloha ary azo lazaina fa nahomby ny tolona zay akasitsahatsika ny ireo nitarika azy rehetrarehetra indrindra fa ny fandrakana zay mijoro ankehitriny zay tariny filoha Colonel Mikael. Ahoana moa no hagagany Bandeau Rouge manoloana ny zavamisy raha nisy olona hitady honanakotaba avy amin'ireo mpitondra teo aloha teny amin'ny 13 Mai dia tena sarotiny izahay ary napakapeoa miaraka amin'ny hatezerana mihitsy anangamba ny azo ilazana azy fa isaorana koa ireo namana zay nikasa ny eritseritra teny amin'ny 13 Mai tamin'izay fotoana zay ny fampihaina ary ny azo ilazana azy angamba nahatsapa ry zareo fa tena tsy ara-jarony lay tolona saika ny konokonoindreo teny amin'ny 13 Mai dia ankehitriny ry zareo samby tsy tonga ely ary samy manaika fa misy fanjakana mijoro eto. Inona ny antony ilazany an'izay fa manaiky izy? Manaiky izy satria izy mihitsy nefa manaika misy lehiben'ny zareo ao amin'ny Assemblée nationale ankehitriny ny filohan'ny fanoherana zay tariny honorable député Milavonjy. Matoa io tafatsangana, matoa zareo nanangana an'io fa manaiky zareo fa misy fanjakana enkeny vahoaka, misy fanjakana manana fanarahan-dalàna tanteraka mijoro ankehitriny. Avelako eny amin'iny fa samby isaorana
zareo am'izay fahatsapatena zay a zay koa moa zany atao anatin'reny fotoana reny koa tsy nitsarotsa ny fampiresaka am'y zareo satria Madagasikara hamanina tia tsy misy zay tsy nampahantsainy mpitondra teo taloha eny ara nareo TGV ange tsy manana tsena manokana na hoe manana mividy solika raha ohatra manana fiara ny TGV ka hoe omena vidina mirary fa samy nividy solika lafo a sady nividy PPN lafo ka nary zareo koa anisany navotany colonel Mikael tao anatin'izao fandraisana anjaikitsy nataon'izy 10 rahala zao avelatsika eny fa isaorana zareo koa moa zany a araka ny didina avoaka ny ACC iny a ny sasany am'zareo efa miverina solomavambahoaka tsisy manakinan'zany tsika fahatsapanaja lalàna tsy manakinan'zany a nietsika mena bandorozy fa ahoana moa ny hagagana mahita namana hitady hanonjana misy namana zany a tsy haiko anga ny fananana radio sy télé a de entina tsy maintsy hitsikerahan'olona fa tsy azo atao am'le radio namana zay miara mitatana am'izao fotoana zao a ny mba ilaza ny zavatra tsara ataon'ity fitondrana ty le izy somary mahasadaikatra ihany satria samy mpinama ihany alaiko ohatra am'zany a honorable tena hajaina izy a namana izy a honorable Fidèle Razarapiera inona loatra nahatonga an'io namana io a tady hoatrany hoe raha olona marivorivo finosana mety mieritreritra hoe voakarama nga sa misy mampiasa azy fa de mba tsisy zavatra tsara mihitsiny a tsy kary sy ny honorable Fidèle Razarapiera ataon'izao fitondrana zao fa mitsirika hatrany izy a nitsikera amy zavatra faran'izay bitika ao anatin'izao fitondrana zao tsara ho lalanao rahala Fidèle a tsy anjiamanitra akory a zao fitondrana zao ka tsy hisy solafaka na zavatra kely fa adiditsika kosa tsika zay nahazo fandraitsena tao anatin'ny tolona no manitsy azy a amin'ny fomba feny fanajana amin'ny alalan'inona tsy voatery any amin'ny radio anao no hitabataba zay kosa aloha tena mialatsiny aminao rahalahy tena mialatsiny aminao a androany ny bandorozy a tena mbola misarika ny sainao miverendalana anao a satria raha io tohizanao eto tsisy hanaiky anao tabatabany ary hitsikera lavan'izao fitondrana zao anao tokony mahay makasitsaka ela anao ny député a fa zao fitondrana mandraindraikitsa zao a tariny colonel zao nanana sansy anao a natao vepanina ny tamatavy fa kasitsahana no tokony anjasany vahoaka malagasy aminao ary anjasany vahoaka ny tamatavy aminao olombelona ny mitondra fa anao ve raha lafidely raha lanjaina amin'ny fotsy miangatra betsaka ve ny zavatra tsy mety ataon'izao fitondrana zao sa ny zavatra mety ny betsaka zahay kosa aoka ny fomba fijerinao sy ny fomba fijeriny bandoro sy eto fa zahay de mahatsapa fa betsaka ny zavatra tsara ataon'izao fitondrana ny matematesatsika mijoraketsiny zao fa ny anao a raha ilaza zavatra tsikeraina anao amy zavatra bitika kely mety solafaka kely ataon'ity fitondratsika ty a tena any amy 70 isanjatony zay a andaninao fotoana andaninao courant mihitsy nao amy radionao eo fa zahay mba mianjy rehefa mba misy zavatra tsara natao ty fitondrana ty zay hamarina eto fa betsaka ny tsara ataony raha tsy ila zao fa ny tenanao anisan'ny sitraka an'izany tsara zany ankehitriny satria lasa vepanina tsy mba jajajajainao ao anatin'io radionao ka ny anay rahalahy a basy aty fikavana fa raha lahinany atsika tsy anao zay eritseretinay a ontolona miaraka aminay a nahazahoanany zao fandraisandraikitsy ny colonely sy ny ekipan'izao a no handany fotoana hitsikera lava handany courant ao anatin'ny radionao ho fitsikerana anao ne tsy voatery mitsikera raha la honorable
rehefa misy zavatra tsy karitsinao anatin'ny fitondrana anao io mila tsapanao zany mila hainao zany ampahalalananao anatin'ny fitondrananao ary zao fitondrana zao mihaino tsy tsika zay lazainao anatiny ara fa na ivelany a mihaino zao fitondrana zao zonao feno na manatona ny minisa mizonao feno ny mampahalala ny zavatra tsy karitsinao a ao anatin'ny fitantananjara am'izao fotoan'izao a fa tsy voatery eny amin'ny radio anao ny tabataba basy atifikavana aminay rahalahy a tsika samby ao anatin'ny fitondrana ary tsy menjika antsika ny fanasavanga am'reto hainao manjery reto fa mananatra anao zahay fatatsay fa fatatsinao ny asanao zahay koa mahay a ny politiky zay ataonay am'izao fotoan'izao politiky zay ataonay am'izao fotoan'izao a zay tokony hitovizatsika de tsotra avy nanongana atsika fanjakana jadona de misy olona mandraindraikitsy ao zay iankasitsahatsika tsy zany fa i colonel Mikael filoha de ny asatsika zany manitsy tsy eny amin'ny radio fa manitsy azy a minao fa anao a mana fifandraisana amin'ny minisa mana fifandraisana amin'ny olo akaiky ny filoha Mikael anytsika manao an'le fanitsina sao lahy manana mission hafahafa anao rahalahy ka zahay eto de manentana anao ajanono re ajanono mbola tsy tara anao ajanono raha nisy naniraka anao a de tenena am'le naniraka anao fa ty fanjakana am'izao ty nanavitra vahoaka ary nametsaka anao a ho vepanina ny tamatavy mila tadidinao manjakariva zay fa le olona maniraka anao a tsy haiko zay zavatsy efa nomeny anao fa ajanono re a basy atifikavana zay mahatsikaritsa koa fa tena mafana fo be koa anao amin'io degena PMF io azadino rahalahy a mialatsiny tsy fanavakavahana nanay fa zahay mba nitolona hafaliana ho anay zanaky ny faritsa zanaky faritany toliara mahita tanora mandraindraikitsa amin'ny toerana ohatran'io ka ny anao a tsy karitsinay le izy a misy fanalainana manokana ary zahay koa andalana manadihady inona loatra laitsylaitsinao am'le degena PMF fa lasa zary atanao ohatra izy anao ve rahalahy raha olona na fifandraisana manokana tamin'ny mpitondra teo taloha sy tam'izany ve izy efa voatendro tale generaly sy tam'izany fotoana zany satria araky ny tenenao fa tena nanana fifandraisana manokana tamin'ny fitondrana teo taloha lay olona tsy vitan'izay avoay ny porofinao mangala sary tamin'ireo olona reo ve izy tamin'ny raha politiky na tamin'ny zavatra hafa sa tena nihitanao mihitsiny fa nitondra maillot orange olona io ka ahafahanao milaza ankehitriny raha voatendry eo raha namana io fa hoe olo takaiky ny mpitondra teo taloha non rahalahy tena miha mandeha mafy loatrany anao de miangavy anao zahay fa raha zao kosa no mitohy a mialatsiny rahalahy a fa ny bandorozy a ho avy matanjaka aminao tsy tonga lafatsa atsika rehetra ao rahalahy na ianao io tsy tonga lafatsa na ianao io tsy tonga lafatsa fa mila mahay a mifanitsy mifanatona efa matetika anao manao attaque personnel ohatran'eo amin'olona avy anatiliara de androany zay mba miteny rahalahy ka amiko zany a mba ajanony re a letsikera ny asatsika am'izao fotoana zao a so de varina anao so de varina le fanoherana teo taloha anao de mbola sahirana anao a manao hoe ahoana zany fiarovana fitondrana mandraindraikitsa zany mety mbola manano sarotra anao angamba mipetraka am'izany toerana zany mety zay koa angambany anao e satria zatsa le nanenjika le mpitondra teo taloha lenanao zavatra tsy mety sika
dia iny nahazatsy anao tsy fantatsinao fa efa anatin'ny fitondrana atsika rehetra io. Zahay zao ny mbola tsy manatoerana rahalahy fa zahay kosa mahatsapa fa nanao nanjay anjaikitra goavana i colonel Mikael zay filohantsika sy ny ekipany nanavitra atsika tao anatin'ny haizina. Tsy tonga vempanina anao rahalahy, ninona ny fahaizanao politika, tsy tonga vempanina anao. Nareo raha efa narodany filohan-jarajoelona azadinao zay mireflesiseva tsara anao, efa narodany anjarajoelona ny assemblée nationale fa président Mikael mbola mampijoro anareo. Na zahay zao koa nitaky ny fanjavana anareo rahalahy fa ty politika tia mila fandeferana. Ny bandeau rouge nitaky fanjavana ny assemblée nationale zay tsy anenenanay zay tenina vokanay zay fa fanajana ny filoha Mikael nanaiky zahay ny fandaminana, nanaiky ny bandeau rouge fa tsy handeha ny bandeau rouge hijajajaja nyzany filoha isanandro. Zahay koa tamin'ny fanenjena prime ministre io napakapeo fa ankehitriny zay milefitra zay ny politique mila souplesse. Tsotra nataonao io ataonao io discours-na mpanohitra tsy mety, tena mialatsiny. Raha mandeha 100 lera anao mba hainahinao 30 lera rahalahy fa lasa tsika koa no lasa hifanasavanga ary tena tsonay aminao. Raha mbola mitohy io fomba fanaonao io tsy sola haneky an'izany eto honorable, mialatsiny mialatsiny mialafonjo. Nareo solombavam-bahoaka ane andro ny fanavaozana zao rahalahy, nareo mbola zatsa zavatra maro ane zavatra azo ahitsy aminareo solombavam-bahoaka, mialatsiny. Anisan'izany amin'ny andro ny fanavaozana zao principe efa tsy milamina ny hoe rehefa misy olona hipostile amin'ny toerana anankiray dia mihazakazaka mangala soniany amin'ny solombavam-bahoaka. Ho anay bandeau rouge tompoko pratika efa tsy mety zany. Voalohany misy endrika na corruption reny fatatsay zany. Faharoa nareo solombavam-bahoaka koa maro ny tsy matotra anatin'le izy. Omeko ohatra nareo misy toerana anankiray misy olona roa mifaninana, ny ray makasoniana amin'ny solombavam-bahoaka fa te hipetsaka amin'ilay toerana, tsy haiko ino ny anton'izany dia le ray koa miazakazaka mangala ohatran'izay koa fa misy solombavam-bahoaka anankiray ne manao sonia amin'le ray katsy dia manao sonia amin'le ray katsy, aiza le fahamatorana. Ary ndraindray izy ireny misy aksisika vola, misy aksisika vola reny mody atao hoe tsy haiko cadeau ny anarana na fiangaviana tsy haiko tsony. Reny zao dia efa principe tsy enkeny bandeau rouge reny. Avelao ny olona rehefa mipostile amin'ny toerana anankiray, ary zao koa manentana atsika, tsika le be diplôma, tsika le nianatra, tsika le miazakazaka amin'le fandraisana anjaikitra, aoka ny tsaikefanao sy ny fahaizanao no entinao ao anatin'ilay CV dia atolory amin'ny toerana tokony anaterana an'izay fa pratika efa tsy izy tsony le miazakazaka mankarana solombavam-bahoaka. Satria ny tena zao mivokana ankehitriny zao betsaka ny solombavam-bahoaka te hanerenkolaka ny mpanatanteraka amin'ny fanenjen'olona. Amin'ny andro ny fanavaozana zany tompoko tsy enkeny bandeau rouge zany, tena miangavy atsika ho antsika mipostile aza makany amin'ny assemblée nationale ary aza miazakazaka makasonian'ireo solombavam-bahoaka reo. Za koa dia miangavy anareo bandeau rouge aza manaiky manao sonian'izany koa nareo solombavam-bahoaka, tsy asanareo zany, tsy asanareo zany tompoko, mila hainareo solombavam-bahoaka ny asanareo. Satria tsy vitan'ny ministre terenareo ankolaka io ataon'ny sasana ataon'ny fidèle zarapera le vempanina io lasa fa lay décret mihitsiny no kianiny mafy amiko zany fanakianana an'izany fanendrena zany président Mikael mihitsy no kianina am'izany fotoana zany dia tsy enkenay zany. Rehefa misy zavatra tsy karitsika tsika zay mpanohana an'izao fitondrana zao mety mandeha amin'ny tsizy, mety mandeha amin'ny tsy amin'le tolona mifanantona
rehefa tsy mety aminao manatona ny colonel Mikael zay filoha manatona ny olona akaiky azy. Rehefa tsy mety aminao manatona an'ireny ministra reny manatona ny olona akaiky azy. Teneno ty tsy mety fa tsy any amin'ny radio na any amin'ny télé no ivazavaza. Non, tsy mety miala tsiny rahalahy, tena miala tsiny, tsy tezitra zay miteny aminao fa mba tsy rariny kosa le izy, tsy rariny kosa. Fa nga moa zany rehefa misy olona voatendry ka tsy metimety amin'ny Fidèle Lazarapera dia tsy mety tsy tabatabaina amin'ny radionao ao. Aiza ny alalan'olona an'le olona misy problème manokana aminao, na ny fampikôtikôty sipa tany nareo, na ny fanao serasera business tany nareo dia misy ray namitaka, dia rehefa voatendry le olona dia tsy mety aminao dia tabatabainao. Non, mialatsiny rahalahy, ialao zany. Efa ao anatin'ny fitondrana ianao sao dia hadinonao. Avelao anjaran'le olona naonga atsika reny hopoitsikera ny anjara atsika zao piteny zavatra tsara ataon'izao fitondrana zao. Papriska ny mpitondra hiezaka amin'ny tsaratsara kokoa fa tsy pitsikera mandany fotoana mandany energie anao hitsikera foana. Non, mialatsiny rahalahy, mialatsiny. Basy aty fikavana ananay, raha vava samby hampiasaina rahalahy tsy ianao io no mbola hatahorany bandorozy fa tsika mila mifanaja. Zahay manino nijoro rehefa nisy mpitolona nakeny amin'ny trésime zay nitarihiny madame Rina sy ministra teo aloha Michel. Taizanao tsy nijoro tamin'ireny, bandorozy nijoro. Fanganao rehefa mizavatsy ohatran'ireny tsy mijoro fa rehefa hanahitsikera anao dia mijoro. Alaivo le plasin'ny mila vonjy rehefa zay ny hitanao metimety aminao. Alaivo manova lehibe ny mpanohitra amin'ny assemblée anao fa aza manao vepany tamatavy. Fa raha io tsikera ataonao diso adresse anao rahalahy, tena diso adresse. Mialatsiny aminao. Hajao zao fitondrana zao fa nanavitra atsika mianakavy. Tena miangavy anao zay, tena hajao. Tsy hoe ny DG na PMF avy any Tuiliara dia mijoro zahay, fa le tsikeranao an'izao fitondrana zao amin'ny akapobeany mihitsy efa mamparary andon'ny olona mpitolona, efa mamparary andon'ny olona mpitolona rehetra. Ka tsy hanao rery misy vepanina no hanadala olona eto, mialatsiny tsy hanao rery. Fa nga manana radio nareo zay tianareo teneny. Non, zahay eto dia mbola mamkahery antsika rehetra ho anareo zay vaovao voatendry. Nitsongaina tanatin'ny maro nareo reo, mahereza nareo, jereo ny zavatra hiantsorohanao amin'ny toerana nomeny lalànanao na voatendry anareo tsirairay. Aza mandany fotoana amin'ny tabataban'olona diso adresy. Tanteraho nareo koa mino fa mahazo fanamby ohatran'ireo ministra reo mambara gouvernemanta reo, na nareo tale général zany na tale satsokajiny zany na chef de service zany, samy rehetrarehetra manao ny adidy tanjify aza, ny andraikitra tanjify aza, manao ezaka. Dia rehefa tsika rehetra ao manao ezaka zay no antsoina hoe fampandrosoana. Hitatsika fa tsy mikely soroka ny mpitarika antsika amin'izao fotoana zao filoha Mikael, na dia ao anatiny sarotra aza izy dia miezaka izy hamoaka n'ilay firenena amin'ny tsaratsara kokoa. Tena miezaka. Za aloha dia mahita sarotra mihitsy ny hanoherana amin'izao sarotra, satria sarotra ny fanoherana amin'izao. Hoe toerana nisy anay sy ry président Nambina, Christian Tabera, président Siteny, rehetrarehetra le mpitabataba taloha reny ny isolonany zany amin'izao fotoana zany sarotra. Tena mpanetseteny tenenana an'izany satria be dia be loatra ny zavatra azo sikeraina tamin'ny fitondrana teo taloha. Fa ankehitriny mety misy azo sikeraina fa mety kely. Zay mahatonga anay miteny any Fidèle. Zay tsy hampianatra anao ny asanao honorable, mialatsiny. Zahay koa mahay ny asanay. Politika tia samy manao tsika. Fa ny ampahatsiahivanay anao, fa ampahatsiahivana nanay eto efa ao anatin'ny fitondrana tsika rahalahy, fa tsy mpanohitra. Plasiny mila vonjy io avelao mila vonjy no hitabataba ohatsa ny ataonao io, fa ny azo tsika atao manitsy lay fitondrana rehefa misy zavatra tsy mety. Hafatsy any anay dia mankahery hatsana ho an'ny filoha hajaina
kolonely Mikaela sy ireo rahalahy miara-mifarimona amina le efatra haut conseiller eo ankino amin'ny Andriamanitra hatrany tsy kely lalana ny ratsy fatatsay fa mafy nanomboka hatrany am-boalohana ny anjaikitra noraisinareo nanala nyity firenena ty tao anatin'ny aizina ankehitriny kosa ratsy ny mandaika fa manomboka miha mazava mbola tsy mazava tanteraka fa manomboka miha mazava isika io mino sy matoky aho fa ny 2 volana ny 3 volana hisy zavatra mivaingana havoaka zao fitondrana zao ary mety hampitolagaga ny rehetra koa averimberina eto na dia nanana fomba fijery ny bandeau rouge tany am-boalohany hoe aravao ny assemblée nationale tsy mety aminay io PMO satria zay ny fomba fijerinay zay tsy mikely soroka rehefa nisy fandaminana misy ny fandraisen-dahatra dia resy latra ny bandeau rouge hatseto manaika ny fijoroan'ny assemblée nationale io manaika ny premier ministre sy ny membre ny gouvernementa fa hazakazaotsika haingana lay conférence nationale zay anoloranay hevitra tsy mitsikera zahay eto monsieur le président colonel Mikaela fa soskevitra ny any bandeau rouge velaro lay fitaritana ny conférence nationale tsy ho vita ny FFKM rery hany zao olana misy eto amin'ny firenena zany ampiantsoy daholo matona ataotsika jour férié ny eid ny mpino islamo fatatsika ny existence zany eto Madagasikara ampiantsoy koa reo misy mpitary karapanay koa ao mana vahoaka pino koa ny ao matoa ny fiangonana sasany mameno ny atsondro be mameno ny collégium misy pino marobe koa zany ampiantsoina zany hiaray farimona jereo koa ny atangalamena mbola misy ampanjakany eto Madagasikara ampiantsoy daholo zany fa ilain'ny firenena satria ty tsy saritsarina conférence nationale ty ataonareo ty araky fijerinay azy fa tena conférence nationale tena izy ka raha mbola misy amin'ireo ankalafikereo no ailika lasa manalasala le conférence nationale zay ny sosokevitra avy amin'ny bandeau rouge tsy mitsikera zay fa manolo-kevitra ary mbola tsy tara de manentana antsika rehetrarehetra vahoaka malagasy tsy akanavaka hiara ifarimona hanampy ny filoha Mikaela sy ny ekipany eny ary nanareo TGV tonga saina ankehitriny na ekipaniza nareo miverendalana andao hanampy ny filoha Mikaela zahay hafatra farany ho antsika pitarika am'izao fotoany zao bandeau rouge tena mihay ny feon'ny vahoaka manontany tena ny vahoaka ankehitriny tozary malagasy ihany no voaenjika ary hita taratra fa nanao tsy mety niaraka tamin'ireo mpitondra teo aloha hafatra ny anay filoha Mikaela sy ny ekipany sy nareo amin'ny ministera ary apetraka manokana koa zany afasa zany ho an'ny ministra Ranabavy mahafatsapoa bravo amin'ny asa taonao hatseto sisy tsikera ny bandeau rouge bravo fa mino sy matoky aho be dia be ny mpanjara vahiny nanabotsy an'ity firenena ty aoka ny marina mba havoaka re tompoko avoa be dia be koa ny mpanjara vahiny nanampy an'ity firenena ty fa sy vano tsara fa lasa mahalasa saina ny vahoaka malagasy ny mahita reo olona mpanjara vahiny niarana nabotsy an'ilay firenena fatatsareo zany antanionareo ny bandeau rouge fa manana lista izahay na karana io na vazaha io na nabotsy firenena niaraka amin'ny fitondrana Anjy Rajoelina avoay ny dossier an'ireny asio fanadihadina reny olona ireny fa tsy ny malagasy ihany no enjehina tena mialatsiny fa ny anay dia nipetraka ao balizy ny bandeau rouge rehefa misy zavatra tsy mety tsy mitsikera fa manoro lalana manitsy ka zay aloha ny zavatra tsy katsy bandeau rouge
tena mbola tsy nahita zay tsy ampidiro any amponja koa rehefa nanao tsy mety teto amin'ny firenena ampidiro any amponja satria lasa misy mizana tsinjinila le izy ka tsy mety amin'ny bandorozy raha nareo no satria minisitra tsy homenatsina izy fa somary tany andafo raha mato minisitra fitsarana tsy mitsikera azy aho fa nareo le mpanolotsaina eo akaikin'ireo a misy niarany aina teto tokony atsapa hoe misy mpivahiny mpanjara vahiny a nanabotsy an'ity firenena ty ary nanampy ny fitondrana teo taloha ka ren'olona reny a pitsopitsiotsika ihany raha mato minisitra ao anatin'le izy a mila fanenjehana fa ny tsy fanenjehana reny aminay a mbola enjiky ny kolikoly a mbola enjiky ny fanavakavahana mbola enjiky ny lasa dikan'olona tsy maty manota le zavatra atao malagasy rehefa reny tsy voaenjika aleo le izy a mba hadihadia vita fanadiadiana izy rehefa hita hoe tsy nitsikombakomba avotosa izy tsy maninona matoany atsika hitsy amin'ny dialogue azadiny fa zahay reto a pitaky ny gaja politika miala tsy miala fonjo rehefa misy olona enjena dia miditsy any amponja tsy maintsy sokajiny namany koa reny ho gaja politika fa any amin'ny dialogue tsika mandinika an'izay any amin'ny dialogue tsika mandinika an'izay rehefa tapaka any amin'ny dialogue le izy a tsika ne tsy ohatrany fitondrana teo taloha tsapanay zany tanatiny 5 taona tsy nisy filohampirenena nanjay olona mihoatra ny filoha Mikaely sy ireo namany aoka ny tantara hanazavan'izany zay ne mahatonga ny sarotiny rehefa misy mandeha makeny amin'ny 13 mai zahay kosa aloha tsy isorona ho an'olona mbola hitabataba eny amin'ny 13 mai tsy isorona satria le olo efa mihaino a tokony rehefa misy zavatra tsy zaka tsy tanto mandeha makeny ianao a na manatona an'izay olona akaikaiky an'ren'olona reny fa tsy maintsy mihaino reny zay tompoka ny hafatsafatsa avy aminay a bandorozy ary misy zavatra mahafana koa ma eto Antananarivo tsy maintsy asiana teny hiana manoloana an'io ben'ny tanàny tsy ben'ny tanàny zahay zao tompoka nilatsaka ben'ny tanàna ary ny lany fa no nihetsaketsaky fitondrana teo taloha natao tsy lany no resen'ilay mpampanjesy manino moa zay androany a tsy mitabataba misy antony maro zany ary mahanjy tantana izahay fa mahakasika n'Antananarivo manokana isorana ny ranabavy Clémence zay membre NGPM mila haitsika zany izy tsy nilatsaka amin'ny anarany an'izay fa membre feno atao amin'ny NGPM natao ny bandorozy namanay iny fa maninona ny bandorozy androany a tony tsy hoe tsy tianay ny hahazahoana an'le toerana fa raha tena hatao PDS koa ny Antananarivo dia izy no tsara toerana omenany zany tsy voatery PDS foana nge mpitolona izy namany zareo ne la azo minisitra za miangavanao ranabava tsy voatery PDS foana no omenanao afaka mipostile anao fa zao mino fa manana diplôma sahaza anao ary mahafeno fepetsa maninona na raha manao gouverneur analamanga dia ho hita eo anao mpitolona anao manana tsaikefa anao manana diplôma mahampy sahaza azonao atao zany na minisy tsara mendrika anao vao may zany fa tsy voatery PDS fa ny anay hafatra rehefa olona mpitolona omony sahaza azy zay zany a tompoka dia manao mahavelobevata ary miala tsiny miala fondro ho an'izay namana mpiara-manoana an'izao fitondrana zao a raha mahatsy ampy tafitohina izy a amin'ny fanazavako teo a fa io zany fitiavana daholo ane lazana an'izany fitiavana ka tsy tokony hisana fitohina anatin'le izy fa rehefa misy tsy metimety anatin'le fitondrana atsika ty a dia bisibitsio ihany ny mpitondra fa mihaino antsika reo mankasitsaka tokonay a mankatenina Andriamatoa Gérard Ramamampionina mpandinika fiarahamonina fiainam-pirenena isika moa zao dia ao anatin'ilay hoe fidirana makany amin'ilay fikaonam-pirenena lay concertation ny FFKM nanakina ny filoham-panjakana ny fikarakarana nyty fikaonam-pirenena ity
raha mampandinika fiarahamonina anao ny zavatra misy inona ny lalan-tsaina tokony entina satria betsaka rehefa mametraka aiasa ady ny amin'ny tsy tokony efefoka marery no iandraikitra nyty fampionana sy fampivondronana na itydavana vahaolana ity voalohany indrindra dia fantatsika fa zava-dehibe eo an'ny firenentsika amin'izao kiombalina misy antsika izao na dia hoe fitonan-doha-pirenena fitonan-doha-pirenena tsy zava-baovao zany efa maromaro ihany na hoe zahako ary tao anatin'izay taona nenako izay fa indrona amba zay na intelo nefa hoe miatrika n'izany zavatra zany noho izany marina tokoa misy rehefa manana traikefa amin'izany fa tsara ihany aloha voalohany indrindra eto ampiandohana miantso ny rehetra mihitsy ahko a samy anao kely évaluation na hoe jeritodika andreny fitonan-doha reny hoe inona ny zavatra natao inona ny zava-nisy dia ahoana le fipetraka le fitonan-doha tamin'izay dia inona mivokatra le izy dia ahoana ny fomba nanatanterahana azy dia ahoana ny hoe vokany dia inona ny nety inona ny tsy nety tamin'ireny zay aloha zany tokony isy an'izay zavatra zay mihitsy karazana évaluation jeritodika ahafahana mametraka tsara hoe raha anao an'ity fitonan-doha ty tsy zava-boly fa nisy dia inona tokony atao tsy amin'izay le amin'izao faharoa manarakaraka zany efa tamin'izany fotoana zany dia hoe ny fomba fanaotsy tety zany dia ny hoe FFKM zay hoe ray aman-dreny ara-panazy moa ny olona fa za eto aloha dia miteny mihitsy hoe aoka ho avahana tsara le ray aman-dreny ara-panahy sy le hoe FFKM rafitra fa ohatra ny rafitra rehetra teto amin'ny tanjom-pirenena misy olona maromaro ambany FFKM misy ray aman-dreny ara-panahy misy birao national misy ny CFIP ny CFAP ny andromaso sy ny karazana ohatry zany dia misy karazan'olona be tabe ao anatiny ao dia ohatra ny rafitra rehetra ihany dia io no mahatonga andrehetra miaya amin'izao fotoana izao satria fantatra hoe ty olona ihany na ty ny ihany dia efa nataon'olona iny efa zatra mpanao anazy dia efa ataon'olona fidirana koa nefa misy zavatra ho atao dia hiasakazahana azy zany dia na hoe asina mitondra makarina asina mitondra makarina na omena an'izao na omena zao ka mila an'izay le hoe fifampatokisan'izay tsy amin'izao ny zava-misy amin'izao vaninandro zany dia hoe miady amin'le kolokolo sy ny rehetrarehetra dia mba mijery zavatra tena azo ataotsika dia mba isiany tena fifampatokisana dia za koa mieritreritra sy hoe ny fiarahany rehetra tena hoe ikondo dia za mieritreritra ihany hoe marina aloha zany raha le zava-nisy dia efa zatra an'izay zao ny filoha-pirenena tsy ny filoha mpanjakana hoe ny FFKM fa za mahita hoe raha ny zava-misy amin'izao vaninandro zao dia tsara kokoa raha hoe efa eo ny FFKM dia miantso na misy olona koa manolo teny hoe zay vonona iaraka aminareo amin'ny fanomanana ny zavatra io satria misy olona mahita fomba fijery hafakoa fomba fitantanana hafa misy traikefa sy ny karazana dia zay le hevitry maro mahatakadavitra zay karazana fitonan-doha kely de meloa hoentina mikarakara le fitonan-doha lehibe zany zava-dehibe zany zavatra zany aminahako dia azay vondrona rehetra sy ny karazana dia afaka tokony hoe mampiseho an'izay zay afaka manolotra-hevitra zay manao an'izao dia mba misy fiarahana mba isian'ny fifampatokisana bebe kokoa misy hoe miainga amin'io fitonan-doha-pirenena daholo tena tokony zavatra rehetra zany fa tsy zany jereo nefa efa misy hoe gouvernement dia efa misy premier ministre tsy maninona hikarakara inona atraiza zany reny fa raha ohatra reny tonga dia efa mametraka zavatra satria tsika zao moa zany eo anatin'ny efa nanao ny hoe loi de finance ohatra zao dia efa ao rehefa misy sorotsorotry hoe makary efa fantatra zany hoe mandeha makaizy tsika zany na mandeha makaizy amin'ny alalan'ny loi de finance iny zany efa fantatra hoe inona ny tena tiana atao dia hoe moa ve hifanaraka amin'iny hoe ho ampanarahana amin'iny ve ny hevi-bahoaka sa iny no ho ajanona ho asiana mifanaraka amin'ny hevitra fitonan-doha amin'izay hoe zao no atao dia zany zavatra zany tokony resany hoe tsy fantatra hoe le omby ve zany lasa oa zany le sarety no lasany aloha tsy fantatra zany hoe ahoana ny tena hamezakasina fa tsy lasa geste teknika na fihetsiketsehana fotsiny dia lasa ka domidomy pasopasoka safosafo fotsiny izy dia le fiainan'le firenena nefa zany miodikodileo fotsiny dia lasa tsy takory ny tena hevitry ny vahoaka fa efa misy hevitry olonafa na hevitra vondrona vitsivitsy fotsiny tena mitondra lizy fa ny vahoaka sy na manaraka an'iny na ezahana hiditra ao anatiny fotsiny na manindra ny fotsiny dia zay mba tiako resany hoe aiza ny tena metrahantsika tena vahoaka sy ny heviny sy ny anatanterantsika azy zay tena anisan'ny zava-dehibe mihitsy hoe miasa daholo ny vondron'olona rehetra ny manam-pahaizana ny mpanao politika ny zao rehetrarehetra io moa nefa teny hoe tokony miaraka mijery daholo aloha zay rehetra afaka amin'ny fanolotanana eo amin'ny fanomanana
fa anisan'ny fanomanana ngeza be koatra zany amin'izao fotoana zao efa eno efa hita hoe fa hoe ivondrondreo hoe constitutionnaliste reo olona manam-pahaizana amin'ny resaka lalam-pandrena nianatra an'izany zava-dehibe zany isaorana fa ndao raisitsika kely ohatran'olo hoe mpanao mofo ohatra zany zareo reny hoe izareo no tena ikarakarahan'le mofo zany sy ny karazana fa le mandray an'le lafarinina sy le menaka sy le levira zany hoe avy aiza am'izay le izy hoe sody mba tokony le zavatra avy any am'le etaetam-bahoaka mihitsy aloha ny tena andrafetana an'le izy fa tsy hoe zao fomba fanao de fédéraliste ty unitaire ty mety azo atao hoe zany hoe fédéré mais unitaire sy fa ahoana mihitsy ny tena le etaetam-bahoaka aloha zay vo izahana arafitra ho lalam-pandrenana zany no anisan'ny tena tsy hoe avy any avahoaka mihitsy hoe misy an'le etaeta roa samihafa sa etaeta ray ihany de zay anao sina hoany eo fa raha vo tonga de hoe ndresaka noho ny fahaizana fotsiny de resaka théorie fa tsy le avao zany de mety anahirana ihany zany zavatra zany ka za de mba miantso ny rehetra mihitsy hoe mba samy any eo ny heviny a de samy tena hijery ny fomba azahoana ny hevitrehitra miaraka manao manam-pahaizana ny vahoaka ry ambany ravinahitra ry tena areanany ambany ravinala sy ndretrarehetra tokony hoe ny dolodolo ahoana ny hevitry ny rehetrarehetra aloha de zay vao mamolavola zavatra mifanaraka am'izay fa raha efa misy vola voraitsika fa le amin'ny vahoaka ataontsika hoe sous-estimé vatsika fotsiny de manjary fandaniam-bolo zany fandanimpotoana ary filalaovana vahoaka